Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Anio alahady faha 12 Janoary 2024, alahady voalohany manaraka ny epifania, alahady ny firaisan'ny sampana eto isotro fitiavana. Natokantsika hitondranam-bavaka ny sampana velona, ny sampanasa ary ny fikambanana rehetra eto amin'ny fitandremana. Ao anatin'ny fibanjinana ny loha hevitra hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Ako ary hitsangana ny fiangonana anatanteraka ny hira ny azakazaka masina. Fisaorana sy fideranan'Andriamanitra dia andeha iarahantsika mamaky ny salamo efa voalahatra. Amin'ny anaran'ny Tompo, avia, aoka isika iobo ho an'i Jehovah, aoka isika hanao fefifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka ankeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao fefifaliana ho azy amin'ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah, ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina, fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Amen.
miombona mivavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra sy midera ry mankalaza anao zahay no ny fitahinao ka niterezanao anay tamin'ny fahasoavanao ka mbola anananay fahavelomana mandraka ankehitriny. Misaotra ny amin'izao fotoana mbola ahafahanay tonga ato an-tranonao izao ka iombonanay fanompona eto anatrehanao. Misaotra anao manokana zahay ny amin'ny fanompona tanteraka nandritra iny taona lasa iny, ary mbola ahazonay miombona hitondram-bavaka indray ny sampana sy ny sampanasa ary ny fikambanana velona rehetra eto amin'ny fitandremana misy anay. Ny amin'ny asa rehetra amin'izao taom-panompona vaovao nomenao anay izao. Ampidino aminay ary ny fanamasinao amontony fonay, ka atakaranay indray ny sitraponao, ka ho tsapanay fa teanao zava-baovao amin'ny fiainanay vahoakanao ianao, ary ny fiainan'ny sampana rehetra izay tonga eto ankehitriny. Ka ahary anay indray itoviendrika amin'ny zanakao, andray ny fahafenon'ny Kristy sy ny fahatanterahany, ka ho voninahitra ao ane izao fotoana iombonanay izao. Misaotra Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavaka. Amen. Faly miarahaba ny ankizy ny tanora rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka hitsangana ianareo anao ny ravolahatra. Ivavaka isika. Faly ny fonay ry Tompo raha andre ny hafatra avy aminao. Ny fanahinao masina ny hanazava ny teny aminay mba ho takatray izay tianao ambara. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy fanontaniana apetraka aminareo rakizy rehefa avy eo dia angatahana zany isika mba hamaly mafy amin'izay dia tsy adintsika tsara ny hafatra. Sokafon'ny baibolinareo ao amin'ny Isaia toko fa 4:7 andininy fa 4:20 tapany B. Isaia toko fa 4:7 andininy fa 4:20 tapany B. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe izao ny Jehova izay manao ny zavatra rehetra. Ndeha averintsika kely hoe izao ny Jehova izay manao ny zavatra rehetra. Iza moa no manao ny zavatra rehetra? Jehova. Inona ny lohahevitra bandrinitsika amin'ity volana ity? Mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Ny teny hoe mahefa dia avy amin'ny midika hoe mahatoa, mahatanteraka, mahavita. Dia omentsika lohahevitra izao afatra izao, lohateny izao afatra izao manao hoe vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ahoana hoe? Dia sarihana kely ny saintsika ao velany ao hoe misy masoandro ve ao sa tsy misy? Iza ny manao masoandro? Dia mahita ve sika hoe misy tanana manosika io masoandro io vao miposaka? Misy sa tsy misy? Tovy mafy moa e. Dia rehefa miletika ny masoandro ny hariva, misy manala azy koa ve io sa tsy misy? Tovy mafy e. Tsy misy. Dikan'izany ny fahefan'Andriamanitra dia tsy azo ampiana, tsy azo analana. Fa izy amin'ny maha-Andriamanitra azy ihany manana fahefana mampiposaka sy manala ny masoandro. Azy ny masoandro, izy ny namorona azy dia izy ny maso mandidy amin'ny zavatra noforoniny. Toy izany koa ny rivotra.
iza mamorona ny rivotra dia mahita ventsika hoe misy rivotra natao any tsara fanahy dia misy rivotra natao any ratsy fanahy tovy mafy e ny rivotra dia natao any rehetra Andriamanitra namorona azy manana anjara avokoa manana anjara amin'izany avokoa ny olona rehetra na iza na izy fehiny dia ny hoe nataon'Andriamanitra ny zavatra rehetra vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra izy namorona azy hanana amin'ny fahefana satria izy nanao azy amin'ny maha-Andriamanitra azy dia manana fahefana izy tsy azo ampiana tsy azo analana izany fahefan'Andriamanitra izany ary tsy azo refesina natao amin'ny olona rehetra tsy hakanafaka ny zavatra nataon'Andriamanitra efa vitan'i Jesosy Kristy vitan'Andriamanitra ny famonjenantsika tao amin'i Jesosy Kristy ny anjarantsika dia manaiky ny fitondrana satria izy ny namorona antsika azy isika dia hanana ny fahefana andeha averintsika kely ilay afatra teo aiza moa misy an'ilay soratra masina manao hoe ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amen hivavaka isika dia angatahana ianareo hitsangana dia rehefa mivavaka ka mitsahatra dia averinareo izany ny vavaka izay ataoko angatahana ny ankizy sy ny tanora hitsangana hivavaka isika Tompo ampianaro izahay ahay anaiky izay ataonao aminay satria ianao no namorona anay amin'ny anaran'i Jesosy amen Vavaka isika raha eo misaotra anao izay efa nomenao andray anjara andray hamaky sy ny teninao izay efa nilon'ny tongotray sy fahazavana lalanay ankehitriny dia mangataka fanahinao masina izahay hiasa ho an'izay hamaky ny teninao sy handray ny hafatrao izay vahoakanao kosa dia mangataka aminao mba ho mpiaim-pakatoa fa tsy ho mpiaim-panadiny fotsiny ihany aray anatenanao Andriamanitra amin'izay ho avinay tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany amen Hiaraka hamaky sy hainy soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'i Isaia. Isaia toko faha-efatra amby efapolo, andiny faha-efatra amby roapolo ka hatramin'ny faha-valo amby roapolo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no lazain'i Jehovah izay nanavotra anao sady namorona anao hatrany am-boka. Izao ny Jehovah izay manao ny zavatra rehetra. Izao irery no manenjana ny lanitra, ny tenako ihany no mamelatra ny tany. Izao mahafoana ny famantarana lazain'ny bedibedy sy mampahaverisaina ny mpanao fankatovana ary mampiembotra ny olon-kendry ka mampody ny fahalalana ho fahadalana. Ary mahatono ny tenin'ny mpanompoka
sy mahatanteraka ny sainatolotry ny hirako. Ary manao amin'ny Jerosalema hoe honenana ianao sy amin'ny tanàna ny Joda hoe atsangana ianareo ka amboariko izay raveo. Ary milaza amin'ny ranolalina hoe tankina fa ataonko tankina ny oninao. Ary milaza ny Kirosy hoe izy no mpiandrondroko ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahiny. Ary izy hanao amin'ny Jerosalema hoe atsangana ianao ary amin'ny tempolo hoe ahorina indray ny fanondrenanao. Ho toizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Jaona. Jaona 7:1-7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha nandalo Jesoa dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka. Ary ny mpianany nanontany azy hoe Rabi, iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro, avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora. Dia nahoso ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny Farisy sy Loama, izay atao hoe raha dika ny rano. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily faharoa ny Efesianina. Efesianina 1:1-7 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavany izay nataony beo antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra rehefa nampahafantarany ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany ahatanterahany ny fitondrana atao mandra-pahatapitra ny andro voatendry anangonany zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy na ny an-danitra na ny ety an-tany dia ho ao aminy. Ao aminy koa no nanaovana antsika olovany rehefa notendrena raha teo isika araka ny fikasana izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany fony mba ho fideranany voninahiny izahay izay nanantena ny Kristy raha teo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nahiny ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Amen.
aminareo ny fahasoavana sy ny viadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Arak'izay perikopa voalahatra amin'ity ity. Misy anankitelo izy ireo ka safidiana manokana ny testamenta taloha dia ny boky ny Isaia mpaminany toko 420, ny andininy 420 ka hatramin'ny 420 no aingatsika akatsika afatra amin'ity anio ity. Isaia mpaminany dia sokajin'ny mpandinika teolojia hoe amin'le fiteny malaza hoe mpaminany lehibe, ary hitantsika zany ny atevenan'ny boky izay nosoratany, eo ihany koa ny vanim-potoana izay niasany amin'izany faminaniana izany teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Ary ity perikopa izay anjarantsika anio ity dia ao anatin'ny atao hoe Isaia faharonany hoe Deotero Isaia. Arak'izay fantatsika moa fa mizara telo araka ny fizaran'ny mpandinika azy izany boky ny Isaia mpaminany izany. Ary ao anatin'izany boky faharoany Isaia mpaminany izany dia ny vetin'ny resaka ao anatin'izany dia hoe ny fampiononana ny zanak'Israely, karazana famelomam-panantenana indray hanana fahatokiana an'Andriamanitra izay ny andohany izao rehetra izao. Arak'izany dia zanak'Israely tany am-pahababoana no vangin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity mpaminany ity, tokony ho tany amin'ny taona 500 hatramin'ny 736 talohan'i Jesoa Kristy, izany vanim-potoana izany. Teo ambany famabon'ny Babiloniana ireto zanak'Israely ireto, na ny tao avaratra izany na tao amin'ny fanjakana atsimo. Ary arak'izany dia vahoaka ao anatin'ny fahaverezan-kevitra tanteraka, valalanina tanteraka izay efa tsy mahita ifikirana intsony no miandrandra fanafahana ary anirahan'Andriamanitra ity mpaminany Isaia ity mba handray teny fampiononana iverenan'izy ireo indray hitodika amin'i Jehovah Andriamanitra izay ny andohany zany hoe fanjakan'ny Israely izany. Eo anatrehan'izany ary dia ity perikopa izay anjarantsika ity dia fisintomana ny zanak'Israely hitodika bebe kokoa amin'Andriamanitra, satria rehefa mafy ny fahaterena ao am-pahababoana dia mitady mpanony, mitady mpanafaka. Ary ampatsahivon'ny Isaia mpaminany ato fa Jehovah Andriamanitra izay niandohany izao tontolo izao, ilay mahefa ny zavatra rehetra, ilay any azo antoka ahazona famonjena no manafatra amin'ity mpaminany ity mba hitondra fampiononana ho an'reto Israely reto, fa izy dia anana fahefana hanafaka azy ireo amin'izany fahababoana izany. Ary eo anatrehan'izany dia asongadin'ity perikopa ity ny fahefan'Andriamanitra, ny fiandrianan'Andriamanitra eo anatrehan'ny zavatra rehetra, eo anatrehan'izao tontolo izao. Fanontaniana ary dia zao hoe tony ahoana ary no fiseho ny fahefan'Andriamanitra raha tarafina amin'ity perikopa ity. Voalohany, ny fahefan'Andriamanitra dia asehony amin'ny alalan'ny asa. Ary raha miresakitsika zany atao hoe asan'Andriamanitra izany, ary hita koa eto amin'ity andininy 420 ity, dia ny tonga ao an-tsaintsika dia ny asa-paharindra, fa tsy mijanona amin'ny asa-pahariana ihany, fa mitohy amin'ny fikolokoloana, amin'ny fitantanana ny fiainan'ny zanak'olombelona eto amin'izao tontolo izao, ary indrindra ny asa-panavotana, ny asa-pamonjena izay nataon'Andriamanitra. Ary tsy tamin'ireto zanak'Israely reto ihany azo, fa tamin'ny olombelona ankapobeny, rehefa tonga ny fahalavona ka tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona, Andriamanitra nanao dingana voalohany nanantona ny olombelona hitondra famonjena, amerina amin'loniny ilay fifandraisana izay rava no poteny Satana tamin'ny fampidirana ny ota teo amin'reto olombelona voalohany reto. Ary
tahaka izany hatrany no taratra hita teo amin'ny fiainany reto zanak'Israely ireto. Miodina amin'Andriamanitra, mivily ho amin'ny lalandiso, amin'ny fampotsapy, amin'ny fanaovana tsy fahamarinana maso samihafa, ka izay no mahatonga ny zavatra mitranga tahaka an'izao, ny fizahan'ny toetra tahaka an'izao dia mahatonga azy ireo any aminatin'ny fahababoana. Arak'izay voalaza teo moa dia hoe tsy mitsahatra teo amin'ny fahariana ny asan'Andriamanitra fa mitohy hatrany, ary mitohy amin'ny asam-panavotana, amin'ny fitariana, amin'ny fitondrana ny fiainana andavanandro. Ary izany no ampatsiahiviny perikopa ity, ampatsiahiviny Isaia mpaminany an'ireto zanak'Israely ireto sy ho amintsika ihany koa amin'ity anivo ity. Tsarovy fa maefa amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra ao amin'ny asany, ary izany fahariana izany aza dia mbola nasehony tamin'ny vaninandro taty aoriana tao amin'i Jesosy Kristy, izay fantatra amin'ilay teny hoe fahariana vaovao. Ary tamin'ny nanolorany tenany nanafitra ny fahotan'izao tontolo izao, ny sony ny eloko izao tontolo izao teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izay raha teo no anisan'ny mampiray ny olona rehetra, tahaka ny tantara teto amin'reto zanak'Israely reto. Andriamanitra manam-pahefana amin'ny fitantanana, izy no manendro hoe iry no irako afaka hitondra fanafahana ho an'ny Israely, kirosy na dia mpanjaka izay amin'ny firenena jentilisa aza, izay tsy malala an'Andriamanitra akory, no ny fahefan'Andriamanitra eo anatrehan'ny zavatra rehetra dia manendry izy mba hanafaka ireto zanak'Israely ireto. Mihoatra lavitra noho izany ilay Jesosy Kristy izay mitondra fanafahana ho an'ny olona rehetra tamin'ny fanangejany karazana endrika Babilônia samihafa, endrim-pahotana maro samihafa izay mameny ny olombelona eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary tsy izany ihany fa mbola nitohy hatrany tamin'ny nanomezana ny fanahy masina izay miasa mandrakariva mandrak'ankehitriny amin'ny alalan'ireo mpanompo maro samihafa izay manaiky ho iraky ny tompo. Misy ny mpitoro filazany tsara, misy ny mpitandrina, misy ny mpiandry, misy ny evanjelista maro samihafa izay iasan'ny fanahy masina. Inona ny fikendren'Andriamanitra ao anatin'ireny dia izao hoe manohy hatrany ilay asan'Andriamanitra, dia ilay fahariana vaovao, ilay asa-panavotana, ary koa ilay asa izay fitantanana ny fiainany zanak'olombelona ho amin'ny fiadanana, ho amin'ny fahasambarana izay tanteraka maharitra mandrakizay. Fa ny zavatra faharoa izay azo tsoahana eto dia izao hoe asehon'ny tompo amin'ny alalan'ny teny ny fahefany. Asehon'ny tompo amin'ny alalan'ny teny ny fahefany. Ary tsy latsaka ny voambolana 5 ny ilazany Isaia azy eto, efa mahatony teniny izao ary mahatony tenin'ny mpanompoka aho, mahatateraka ny saina atolotry ny irako, sy miteny amin'ny Jerosalema hoe honenana ianao, ary miteny hovaiko le voambolana tsy arak'izay ao amin'ny baibolintsika ao, amin'ny ranolalina hoe takina, amin'ny alalan'ny teny no anehoan'Andriamanitra ny fahefany. Voatsela kory isika tamin'ny heriny anio ny perikopa izay anjarantsika ny Jaona 1:1 ka hatramin'ny 5 dia milaza an'izany hoe fahefan'Andriamanitra ao amin'ny teniny izany. Ary ito dia mbola asongadin'izao perikopa izao izany. Ny teny no netiny nanao ny asa-pahariana, ny teny no netiny nanao ny asa-pamonjena, ny teny no anehoany ny sitrapony tiany ho tanterahan'ny olona eo amin'ny fiainany andavanandro. Ary ny teny dia manam-pahefana amin'ny fitantanana ny zavaboary, amin'ny fitantanana ny fiainan'ny zanak'olombelona, ka izay lazainy dia tsy misy tsy ho to, tanteraka eo no eo rairaisina amin'ny finoana, araka ny voalazan'ny Efesianina 1:1-7 ka hatramin'ny 7 izay perikopa mifanindran-dalana amin'izao tenin'Andriamanitra izay raisintsika izao. Ny teny no anehoan'Andriamanitra ny fanantenana, ameloman'Andriamanitra ny fanantenana izay rava
ao amin'ny olombelona tahaka ny an'ireto zanak'Israely ireto amin'ny alalan'ny teny fikasana, amin'ny alalan'ny fanekena, fanavaosa-panekena. Ny teny no anomban'Andriamanitra ny mpanompony sy ireo irany mba ahatanteraka ny sitrapony. Tahaka an'izay lazainy eto hoe nilaza ny Kristy hoe izy no mpiandrondro ka izay sitrako rehetra no tanterahany. Ny teny no hanehoan'Andriamanitra arak'izany ny fahefany amin'ny zavatra rehetra. Ary isika moa amin'ny maha-FJKM-tsika ao anatin'ny kitapo be ny atao hoe protestanta réformé, tsarotsika tsara iray amin'ireo fotom-pampianarana 7 zay ijoroany zany atao hoe protestanta réformé zany ilay malaza hoe ilay tenin'Andriamanitra irery ihany, ny tenin'Andriamanitra rehetra. Ny tenin'Andriamanitra no ivo ny asa rehetra zay tanterahan'ny fiangonana. Ny teny no notafiana nofo sy ra tonga teto amin'izao tontolo izao anatanteraha'Andriamanitra ny asa-paharina vaovao sy ny asa-pamonjena izay tandintony Kirosy eto amin'ity perikopa anjarantsika ety, dia tsy izay zany fa i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Izay naneho ny fahefan'Andriamanitra ary koa naneho ny maha-Andriamanitra azy amin'ny alalan'ny famantarana sy ny teny, arak'izay hitantsika ao amin'ny filazany tsara araka ny Jaona 7 ilay tantaran'ilay jamba izay nosotran'ny Jesosy. Ilay irak'Andriamanitra hanafaka izay mino azy amin'ny Babilôna ankehitriny izay endrika izao tontolo izao mangejany olona, dia ny mpanjaka ny fahamazinana izay misandoka amin'ny fahefan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao amin'ny endriny maro samihafa. Inona no zavatra izay andrasan'ny Tompo amintsika eo anatrehan'izany rehetra izany? Dia izao hoe misintona ny saintsika ny Tompo amin'ny alalan'izany teny izany. Hevero ny asan'Andriamanitra izay efa nataony taminao nandritra ny andro lasa rehetra, eny mandraka ankehitriny. Saintsaino ireny hatramina harinanao tao am-boaka, ny fitondrany ny fiainanao, ny fikolokoloananao, rindrindra ny fanavotana izay nataony ianao teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Apetrao amin'ny toerany Andriamanitra ao amin'ny fahefany. Ekeo ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary tsy izany ihany fa zao hoe aza metehitra amin'ny zavatry ny tany, amin'ny olombelona, amin'ny zavaboary, na amin'ny fahalalana, na amin'izay mety ho voninahitra, na amin'izay mety ho fahefana izay nampindramin'ny Tompo anao. Fa zao hoe matokian'i Jehova ny andohany izao rehetra izao, izay nahary anao hatrany am-boka, izay nanafitra anao tao amin'ny Kristy tamin'ny alalan'ilay teny tonga nofo. Inona moa no zavatra izay antony mahatonga ny olana eny anivon'ny sampana maro samihafa, ren'ilay karazana disadisa maro samihafa ireny? Satria ny antony dia zao, indraindray isika alaim-panahy ka misandoka ny fahefan'Andriamanitra eo anivon'ireny asa izay tanterahan'ny sampana ireny, ka izay very itsika hatrany no tiantsika ho tanteraha fa tsy ny asan'Andriamanitra tsy akory. Ary raha samy manaiky isika fa Andriamanitra mahefa amin'ny asany, amin'izany asany sampana izany, Andriamanitra no tompony asany, tsy misy tokony olana hitranga, ary tsy misy olombelona tokony mahazo voninahitra ao anatin'izany, ary tsy misy koa ny olombelona izay mihetra any ambany satria matahotra, satria tsy manana an'izany satria ianona tahaka an'izao na sahala mirina makatsina makary, fa satria Andriamanitra ao amin'ny fahefany, eo amin'ny fiandrianany lehibe izay tompony asa, izy no ekena ary izay baikony no tanterahana eo anivon'ny asa eny anivon'ny sampana tsirairay avy. Ary tsy izany ihany fa zao indraindray izay zavatra hevitra ao anatintsika ka lazaintsika dia tiantsika ho tanterahana foana, ary indraindray dia malahelo isika anatina fivoriana maro samihafa ireny, ary dia misy dia tena tezitra mihitsy noho ny antony resaka hevitra tsy tanteraka, dia lasa mandao ilay sampana izay ny beazana ao amin'ny tontolon'ny fanahy izay hitezana ny finoana sy ny fanahy ao anatin'izany. Satria nahoana? Satria tsy mametraka ny fahefany ny tenin'Andriamanitra
eo anatin'izany hoe asa fanompona izany. Ary rehefa ny tenin'Andriamanitra natao zava-dehibe eo anivon'ny asa izay tanterahantsika, miravina ho azy ny zavatra rehetra, satria ny tenin'Andriamanitra dia mampiombona, manome aina vaovao, manome fahariana vaovao ao amin'ny olona, ahatonga ny olona ho tafahombona ao amin'ny Kristy, izay azavain'ny fanahy masina raha teo amin'izany rehetra izany. Ko zao ary nondrasan'ny Tompo aminao hoe meteza ho iraky ny Tompo. Amin'ny tontaona tahaka nytony dia fitenitsika mahazatra le hoe dia mba hitondra soso fanambinana ao antsika ane izao taona vaovao izao. Ary tsarovy ry havana fa tsy ny taona no mitondra soso fanambinana, fa Andriamanitra izay miasa eo amin'ny fiainana andavanandronao no afaka mitondra fiadanana ho anao. Ekeo ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary manaraka izany dia zao hoe iaino ny tenin'Andriamanitra ivelomy, ary ny tenin'Andriamanitra no aoka hanapaka ny fiainanao isan'andro isan'andro. Ny tenin'Andriamanitra no loha amin'ny zavatra rehetra. Indraindray rehefa any anaty fivorian'ny sampana dia ohatra ny zara fa vita fotsiny ilay culte izay atao, fa maika amin'ny fivoriana, maika amin'ny fianaran-kira sy ny solfa sy ny karazany, maika amin'ny resaka karazana fanatanjahantena maro samihafa na mety ho fiofanana sy ny karazany. Izany no anentanany Tompo antsika amin'ity anio ity hoe apetrao amin'ny toerany ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny asa izay tanterahantsika. Ko raha miteny ianao na miasa, meteza ho fitaovana anehoan'Andriamanitra ny fahefany, ahatonga ireo izay mbola miaina ao anatin'ny fahalovana, ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy, mba handray ny fanavotana sy ny famonjena ho amin'ny fahariana vaovao, ho amin'ny fiainana vaovao. Ary rehefa manaiky ianao ho iraky ny Tompo dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Mahireza ry havako, miraisa saina mandrakariva, meteza mba anaiky ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, anaiky ny fahefany ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny asa izay tanterahanao. Aoka isika tsy hanasongadina ny tenantsika na hanasongadina ny olona hafa, fa ny Tompo irery ihany no memboninaitra. An'Andriamanitra irery ny voninahitra, ny fanahy masina ane ampitombo ny teny eo am-pontsika, ampahery atsika. Amen. Endre ny hafalianay ry Tompo Andriamanitray, fa tianay loatra ianao, ary na dia eo aza ny zavatra mahavariana anay eo amin'izao tontolo izao, karazana zava-mangeja maro samihafa, dia misarika ny fonay, misarika ny sainay ianao, misarika ny fanahinay, mba hitodika ahatsiaro fa ianao no mahefa amin'ny zavatra rehetra. Indre Tompo, fa tamin'ny fiainanay andavanandro, raha nandalo ady sarotra izahay, mitsarapaka amin'ny zavatra izao tontolo izao, mitady vonjy amin'ny zavatra izay tsy mahasoa akory. Ary tamin'ny rehetrarehetra ireny dia adinonay fa ianao ilay mikolokolo anay, ianao ilay miasa mandrakariva eo anivon'ny fiainanay, ianao izay efa nanao fanavotana ao anay tamin'ny alalan'i Kristy, ianao ilay mampahery anay isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny fanahy masina. Indro fa takona aminay izany indraindray noho izay mahatery anay eo amin'ny fiainanay. Mifona aminao izahay Tompo, ny amin'ny fahalemenay. Indraindray na dia fantatray aza ny teninao izay tokony manam-pahefana eo amin'ny fiainanay, tao ataony hitsenjery izany fa tsy iainanay. Ianao ilay mahatoa ny teninao, ianao ane hiasa amin'ny fiainanay, ahatonga anay olom-baovao araka ny sitraponao, ho mpanompo tsy mahazo henatra. Mino izahay Tompo, fa tsy taredretra ianao, fa ho avy hanavao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary koa andraisanay herim-panahy vaovao, ahafahanay miatrika ity taona vaovao ity amin'ny asa fanompona izay hanirahanao sy hanendrenao anay. Ary amin'ny rehetrarehetra ireny re Tompo, dia ianao no mampiteny ny vavanay, ianao no manetsika ny tenanay. Raha miasa izahay raha miteny, dia haneo hatrany ny voninahitrao,
ary koa ampitompo ny hafa amin'ny finoana, ampiorina ny hafa amin'ny finoana, ary koa taona ny hafa mba hiorina amin'ny finoana. Tompo mamindrafo aminay. Amen. Ry havana koa satria ny aikeloka teo anatrehan'ny tompo isika ary nibebaka marina tokoa dia andeha ho raisitsika eo am-pitsanganana ny teny somafaly atolotry ny tompo ho atsika. Hoy ny tompo, fa izy no fihavanantsika izay naray antsika ho tonta ka nandrava ny hevitry ny fisarahana, fa tao amin'ny nofiny no nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao ho tandremana mba hanakambany any antsika ho tonta ao amin'ny tenany, olom-baovao iray ka anaovany fihavanana. Noho izany ten'Andriamanitra izany ary havana dia ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavelany elokareo koa midera ny tompo. Amen. Andeha sika ry havana ho sahy anambara-pahabe masy ny finoantsika ka iombonantsika amin'izany ny fanekempinoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsi-toa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraka ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'iray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjeny, dia tonga olona izy, noombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny anapahany Ponty Pilato izy,
maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanana kafanandray avy any ny avin'indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany isika mino ny fanahy masina tompo sady bahany miaina izay afa amin'iray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'iray sy ny zanaka izy dia anteny tamin'ny vava-mpaminana isika mino fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen.
fotoana ny asa vavolombelona isika riavana hanomboana izany ny fampahirezana ny firaisan'ny sampana aorin'izay ny sakramentany batisa. Manasa ny firaisan'ny sampana hitsangana anao ny hira fanampiny fa 4:20. Riavana malala rehetra amin'ny tompo miarabantsika amin'ny anaran'i Jesoa no ity fotoana manokana hitodiana amin'Andriamanitra mahifany zavatra rehetra ity ho fampahirezana ny sampanasa asa ary fikambanana eto amin'ny fitandrimana. No ny ady dia efa fantatrareo dia izao vao mifanatrika isika ny tompony ombantsika mandrakariva. Firaisan'ny sampana. Ngamba tao anatin'ny taona vitsivitsy ny rahantsika ny asa tsy nisy hoe firaisan'ny sampana be dia be tahaka izao tonga namonjy ny alahady ny firaisan'ny sampana. Koa dia fifaliana riavana no iarabanantsika samy tonga soa ny amin'ity fotoana ity. Ankeo tamin'ny maraina ny toriteny dia tao amin'ny Efesianina toko voalohany andininy fa 7 hatramin'ny 7:40 izay tsy averiko manontolo fa raha fitiana teny hoe ny hafatra ho antsika fiangonana ao anatin'ny firaisan'ny sampana dia voalohany ny fanavotan'i Kristy no fototra iombonana. Miaingeo ny fanoratenantsika fiangonana makany amin'ny sampana samihafa. Raha ny katekomenina zao dia tokony hitsangana izany satria nanolo tena ho any amin'ny sampana samihafa. Roso telo anefa no mitsangana. Fa inona zany sika? Eo no miainga ny fototra sy ny fanoratena. Mandray ny famonjena ao amin'ny Kristy isika. Ny faharoa amin'ny Efesianina toko voalohany andininy 2:20 dia ambarana ny soratra masina fa lova iombonana ho an'izay mino omanina ho antsika. Ny tanjona iombonana any koa no mifarana ny fanompoantsika fiangonana senanivon'ny sampana sampanasa ary fikambanana miainga eo amin'ny rany Kristy latsaka teo amin'ny azo fijaliana maka amin'ny lova izay ho antsika no hamasininy. Ary ny farany any amin'ny 9:10 ny soratra masina dia manao hoe ny fanahy masina tomboka se santatry ny lova ho antsika. Ny fanompoana izay miandry antsika any amin'ny isan-tsampana dia fanompoana
izay hiasan'ny hery tokana mampiombona dia ny fanahy masina. Koa amin'izany lazaina fotsiny hoe Dorcas, tononona ny hoe SLK, ambarany hoe vondrona fototra laika, tononona ny hoe STKZO, ny sampana mpanazava stily, ny sampana fifoazana, ny sekoly alahady, sy ny sisa fikambanany lolona sy dekona, ny FIPZ, fa isika ireo dia misandrahaka eo amin'ilay footballopika ary anehoana fa mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Ny asan'ny sampana Dorcas izay totosain'ny vondrona fototra laika izay ataony sampana tanora kristianina zokiny izay ezakezan'ny sampatia sy ny sisa rehefa ireo no mitambatra dia ho hitan'izao tontolo izao, ho hitan'ny fiarahamonina fa ny tompo izay ny antso antsika dia mahefa ny zavatra rehetra. Ho antsika izay tsy nitsangana tao anatin'iny hira mahafinaritra iny dia tsy natao hoe mpanao adidy fotsiny ianao na koa mpanatitra rakitra ety amin'ny altara, fa ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny ny tompo ao anatinao ao dia ilaina hanompoana an'Andriamanitra. Fantaro zany tanterao ny firotsahana ho an-tsehatra ao anatin'ny sampana na ny sampanasa izay misy eto amin'ny fiangonana. Tsy natao hivavaka fotsiny ianao, hiantoroteny fotsiny ianao, handray tsodrany fotsiny ianao, fa natao sy nantsona mba hiasa hanehoana fa mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Koa amin'izany ry havana dia firaisan'ny sampany sika rehetra. Tsy misy mpiangona tsotra eto fa sao dia lasa glacé, fa afanao ny fonao amin'ny fanompoana, indreo ny mpikambana, indreo ny tompona andraikitra amin'ny sampana manatona azy ireny. Sika tompona andraikitra ny sampana koa dia mba hanatona ny fiangonana mbola tsy ao anatin'ny sampana ka hitaona azy ireny anompo bebe kokoa. Dia hitsangana sika fiangonana manontolo hivavaka. Andriamanitra endre ny fifalianay fa tsaronay, tsy mbola niala eo amin'ny footballopika dia Jesosy Kristy izahay. Mety hoe tsy namoa, tsy nahavatra ny aina, ny aino, ny soratra masina ka tsy velona ny fanorantenanay. Tsy tonga amin'ny tanjona tianao hitondrana anay izahay, tsy nahavita izay na ny rahanao anay izahay. Koa eto no hanavoazanay indray ny fanorantenanay ho amin'ny sampana velona eto amin'ity fitandremana ity. Ampatsaivoanay izay nitononay teo amin'ny nandraisana anay ho mpandray fanasan'ny tompo. Ampatsaivoanay izay anarana sampana nanolorana itena. Mba hanohizana izany, tsy hanadinana anay amin'ny fotoanandro anankiray. Ataovy mahefa mihoatra noho ny fikasana tompo rehefa efa eo amperinasa. Mba ho tsaron'izy ireo fa ny fisiny ao anatin'ny sampana, fisin'ny sampana ito anivon'ny fiangonana dia tetezana mampitohy ny tsirairay, mampiombona fa tsy mampisaraka. Ampatsiahivo anay sampana sy ny kristianina tsirairay fa itony fiangonana itony dia toerana hifanompoana fa tsy toerana hifaninanana. Aoka androso ny fiangonanao satria ianao ilay mahefa ny zavatra rehetra no miantso anay. Engane ho tahinao ny barao sy ny komity isanisany avy ao amin'ny sampana sary fikambanana ka nompo anao amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona. Engane ho avozinao ny mpikambana rehetra ka ifo indray ary aharitra hatramin'ny farany eo amin'izay efa nekeno tanterana ho an'ny fiangonanao. Dia ho voninaitrao ny fisin'ny sampana velona sy miasa mamokatra tsara sy mamokatra be eto amin'ity fitandremana ity. Tehirizo hatramin'ny farany izahay tompo mba tena ho voarainay ilay lova tsara indrindra ho maninao ho an'izay rehetra no hamasinina. Misaotra Jesosy. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Ampifaliana ry hava no andraisantsika ireto havantsika ireto manavao ny fanorantenany ary manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentany batisa izao. Hoy ny soratra masina teny fanorenana. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina,
sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ary ahoriko ny fanekeko amiko soa aminao mba mitaranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby anao aho ary tao amiko ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy fa niarany levina taminy ianareo tamin'ny batisa ary niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy ka na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'ny Kristy tsy misy intsory na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy noho izany ary iray aman-dreny niteraka sady mpiantoka ny zaza misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana mo manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo ekenareo va ny ijoro na miteny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ahatonga anareo fianarana ho an'ny zaza amin'ny androm-piainanareo rehetra ekenareo va ny anatanteran'ny fiangonana amin'ity zaza ity ny fitaizana rehetra tokony atao aminy araka ny filazantsara mba hahatonga azy tombo amin'ny fahalalana izao fahasalan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao ka azony hery andray an'i Jesosy Tompo sy handany asany Satana rehetra vonina hivavaka ho azy ampianatra azy hivavaka ampiditra azy ho sekoly alahady va ianareo ekenareo va ny ampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary ianao izay hahatonga azy ho mpandray fanazan'ny Tompo efa ren'Andriamanitra ry havana ny fanekenareo matoky azy hanampy anareo amin'izao andraikitra masina ny ekenareo izao izy ny heriny tanterahana amin'ny fahalemena fa isika fiangonana koa dia tompon'andraikitra amin'ny zaza rehetra ary isika mitsangana hivavaka Andriamanitra raitsy toa ty dia ty anay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany ny sakramentan'ny batisa koa mitalao aminao izahay iray eo manatrehanay aoka ny fanainao masina nomehery ny asa tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa izao raha no mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fianadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristiana izao ity zaza atao batisa ity ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampita filo ny zanakao izy ary ampiray sendrika aminy no ny asan'ny fanahy masina mitarika azy isan'andro amin'ny voninahitra ao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy zanakao mpamonjy anay amen petraka ny fiangonana andrianantenana manao isoa fahasambarana zaho anaka manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ho aminao mandrakariva ny Tompo amen hivavaka isika faly misaotra anao zahay Tompo fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombinaina ao amin'i Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ny angatahanay fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity ao ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao Andriamanitra ray Zanaka ary fanahy masina ampio ny ray aman-dreny sady mpiantoka mba hazony manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao omban'ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zaza ity angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany amen izao no teny fanomezan-toky tononona ho aminareo aza matahotra hoy ny Tompo efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho aianao koa mandihana ray aman-dreny manana dia izao hitombo sy ho tonga taizao amin'ny Tompo ny zaza vita batisa vavaka isika rainay tsara indrindro misaotranao zahay no ny fitiavanao anay tamin'ity anio ity raha ny vory eto izahay dia
nomenao hery vaovao amin'ny alalan'ny teninao, ary eo ihany koa izay nandray ny sakramenta. Tao ny teny maro samihafa ho fampaherezana. Mino izay Tompo fa tsy ala aminay ny fanahinao masina. Ampatsaina mandrakariva izay nampianarina anay, mba haizanay ny mampiasa izany, mba hazonay vokatra eo amin'ny asa fanomponanao. Zay ane Tompo, azoto mandrakariva ho amin'ny fiombonana, ho amin'ny firaisana, ary amin'izany dia iseo ny voninahitra. Atolotra eo anao ny fiainanay manontolo empahalantananao, na ny fahasalamanay, ny asa fivelomana, na ny fianarana sy ny maro samihafa. Mahefa amin'ny zavatra rehetra ianao Tompo, aoka ianao hiasa eo amin'ny fiainanay, aoka ianao ny tantana andamina ny zavatra rehetra, ary amin'ny rehetrarehetra reny dia ahatony teninao ianao eo amin'ny fiainanay, fa ianao dia tsy mba handaona afoy anay, izay izay efa nofidianao. Ary ankehitriny Tompo, mivavaka izahay ho an'ity fiangonana misy anay ity. Ianao hitany asa rehetra izay tanterahana eto amin'ny alalan'ireo sampana sy sampanasa izay velona eto amin'ity fiangonana ity. Amin'ity anio ity dia nentina teo anatrehanao ny firaisana, ny fiombonan'ireo sampana sy sampanasa rehetra. Tompo, foana ny firaisana raha tsy eo ianao Jesosy. Ary ianao ane hiasa mandrakariva amin'ny tsirairay, amin'ireo ambaratonga ampitondrana maro samihafa eo anivon'ireo sampana maro samihafa, mba ny asanao tokoa no tanterahana, fa tsy ny asan'olombelona. Ary ny teninao no manam-pahefana amin'ny asa rehetra izay tanterahana, fa tsy ny tenin'olombelona. Izay rehetra mahasoanay Tompo, kanefa tsy voatono ny vavanay. Anao mihoatra no izay nangatanay azy ianao, ary fiombonanay. Tambatray izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao etỳ an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mionay ny izay nasaza ao anay. Mamelany elokay, tahaka ny amelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Perineto indray arak'izany triavana nolotra fanentanana sy fanampanazavana amintsika mahakasika ireo asa efa notonoany ny mpitantsoratra ny fiangonana teo. Mialoha izany dia mahafalatsika ny mandray mpiara-miasa vaovao ny mpitandrina amin'ny Zadrara Rado Arso Miora Andraina. Dimy mianaka izy ary ndrefandrefana ary izy efa mianaka vady aman-janaka pastera, zanaky ny fiangonana Ambohijanaka Agara, fa natolotry ny FJKM Malao Bevalala ho mpiomana ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina noho ny fifindrana toeram-ponenana. Dia miarabanareo dimy mianaka tafombona amin'izao fanompona fizarandrara zao, efa be mihoatra n'izay verina ane ianareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra mamangy anareo isan'andro. Ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga moa mazava loatra no hiomanana izy dimy mianaka. Mirary ny herin'ny faherezana. Voalaza tao anatin'ny raharan'ny fiangonana ireto zavatra anankitelo reto, izay ombonantsika amin'ny fohy be FJKM manomboka ny Alarobia, Alakamisy, Zoma ary mitsambikina amin'ny Alahady. Ireo telo andro misesy, Larobia, Alakamisy, Zoma no santatra tanterahantsika Synode FJKM asa sosialy fijoroana vavolombelona riavana, hanampina ny fiarahamonina amin'ny lafiny ara-pahasalamana ka hisin'ny fitiliana ireo aretina samihafa. Mankeny zany sika, aiza moa ilay izy? Tsy hanao baolina akory sika na hijery barea, fa mankeny sika raha hitily ny aretina mety mahazo antsika. Raha misy mipopoka dia sao dia mipoka sy tia hoe dokotera dia mba ntanio izy fa aza misaintsaina fotsiny eo an-trano ao,
fa raha ohaty mamaimpona ny rehetra ny fitaliana ny karazana aretina rehetra ho mamiadana ny areti mifindra azo avy amin'ny firaisana ny karazana aretina mety mampananao misy zanaky ny efitsika mamaro ao a mandray an-tanana ny fahasalamatsika sy ny fiarahamonina averina ny fahasalamatsika sy ny fiarahamonina rehetra ao koa ny toana amin'ny sehatry ny asa raha mpandrara ianao afaka hanampy ny tanora na ny mpiarahamonina anolotra asa dia tonga ary mametraka ny taratasy filana ny asa na ny tolotr'asa misy tanora maro olona maro manomboka ny hoe hitady asa an-trano izy hanampy fianakaviana sahirana ara-potoana dia misy toromarika izay atolotra azy amin'izany raha izay ny asa tadiavinao zao zany farafahakeliny tokony mba ho toetra anananao na fahaiza-manaonao zany zany no anisan'ny atolotry ny FJKM amin'ity asa sosialy santatra ity izy koa voalaza teo ny famahanana ireo madiniky ny tompo izay isaoran'Andriamanitra fa ho antsika raha nitaomina ny hoe vary raika paoka isaky ny mpandray fanasan'ny tompo ary vola 1000 ariary isaky ny mpandray fanasan'ny tompo dia nahavory vary 500 kilao isika riavana atsasa taoniny mety anontany ianao hoe taizy zany fa za ohatra ny tsy nandray anjara dia fianakaviana valo nanolotra an'izay isaoran'ireo fianakavian'ireo ny solovaika atsika mpandray ny fanasan'ny tompo dia anolotra isika raha manenitsoa ianao hoe tao tsy nandray anjara ao ny vatandrakitra fa-efatra riavana alorantsika izay entomanany amin'izao asa sosialy izao dia atolory arak'izay hitsy ny fonao sy fanomezam-pasoa nomeny tompo anao ny rakitra amin'ny vatandrakitra fa-efatra ho an'ity asa sosialy iombonana eo anivon'ny FJKM ity ny fandaminana rehetra koatr'izay dia efa napetraka amin'ny birao ny fikambanadekona sy ny olona amin'ny azahotsika misahana ny famahanana ireo olona misy 590 amin'ny alakamisy ho avy izao ny anjarantsika isotry fitiavana mankasitraka ny zanaky ny fiangonana izay mana-talenta mifandrahoana sakafo sy nanolo tena hitatitra ny vary makany amin'ny fitoeran'ny sodapartany ilay vary manta ny amin'ny fanomezan-tanana riavana eto momba ny asa sosialy io dia zabangaina ny toerantsika amangy zany asa izany amin'ny Kanjabarea ary akoatran'izay moa dia miara-metana toy ny isan-taona isika itony mambavaka ny asany FJKM ao anatin'ny 420 ary ampahery manokana ny ray aman-dreny filohan'ny FJKM izay mandray izany asa izany nanomboka tamin'ny volana Aogositra lasa teo iza moa ny anarany ny mpitandrina Andriamampianina Zaka Armasy so dia mbola mieritreritra ho lafinareo fa efa niova zay ny amin'ny asa iombonana FJKM iny fa mitoky sika amin'ny alahady ny taranaka afaka tapabolana mandingana ny fikatonan'ny fiangonana 12 janoary sika kanefa dia iezakezaka sy iazakazaka ifanetana any amin'ny isam-pianakaviana araroty le hoe avy ny Atsonjombe dia miteteza fianakaviana anao alahady ny taranaka miangavy fiara-miasantsika ny amin'izany riavana alahady ny taranaka ny ova endrika izy io araka ny tolo-kevitra tamintsika ihany vokatry ny fahitana ny fotoana ny hitatra be tao anatin'ny herintaona na roa taona ny volavola izay nalefa ny voamera ny totanisa misahany izao asa masina izao dia nametrahana teo anivon'ny fiangonana ny hoe amin'ity 420 ity dia anomboka isika ka zaraina roa ny atao hoe alahady ny taranaka sy ny alahady ny ankonana ny alahady ny taranaka dia ifandronantsika amin'ny 20 janoary ny alahady ny ankonana kosa dia aorinan'ny herinandro ny fianakaviana fitaizana ny isan'ankonana ary ny 15 febroary amin'io zany vao mandeha ny isan'ankonana ho atokantrano fa ny 15 janoary dia ny rodobe ny mpianakavy alahady ny taranaka tononona ohatra taranaka Rakoto sy Rasoa mety hoe
nyvavaka teto izy tany amin'ny enimpolo taona lasa na 100 taona lasa ny tiana hotratrarina ao anatin'ny aladin'ny taranaka dia ny hoe indreo mbola mijoro ny taranaka izany ray aman-dreny zany na taiza olona nijoro tamin'ny finoana hatramin'ity taona ity zany a ireny ray aman-dreny reny mbola ho firenena kristianina sika ho ny vina lehibe amin'ny 20 taranaka voafidy isika hijoro tsy ny isa no inona kanefa dia irariana mba tena hovory atrika isika hoery ho an'ny fiangonana misy olona tafatoetra ao amin'ny tompo ohatra anankiray tamin'ny taondasa dia tena reny be anankiray nijoro teo izy ho fanambarana mbola hoe ity ao kristianina tsy hiteny amin'ny databesebebeny izy akory fa vavolombelona ao antsika hoe natokana azy izy tsika tsy mieritreritra izay tany ambadika tany dia io izy fa nijoro ho vavolombelona ny amin'ny faharetany amin'ny finoana satria voataiza tamin'ny finoana kristianina dia izay no tadiavina riavana misy taranaka mbola mijoro avy amin'ireo ray aman-dreny nanompo tany aloha tany teto amin'ny fiangonana ary raha mijoro isika amin'izay arakisa voavorintsika mariana fa tsy hoe ny protestanta FJKM ihany no taranaka fa raha misy hafa koa ny ka resy lahatra dia irina indrindra mba ho tonga izy io izy fa mijoro eo anoloan'ny altara ny izay ny arakolona fanentanysika hatramin'izay dia voadinika ary tsikaritra ny hoe rehefa tonga ny aladin'ny taranaka dia misy sika mitondra valopy misy tsy mitondra misy manao rakitra izay nijoro misy tsy manao ka averina na koa ampahafantarina antsika fa ny atao hoe aladin'ny taranaka dia fanavaozam-panoratena ny taranaka rehetra tsy ankanavaka na ny tonga na ny tsy tonga ary anehoany fahavononana anome tanana ny fiangonana amin'ny asa amandrara fanoratena hiasa ho an'Andriamanitra ny fanoratena moa dia mariantsika amin'ny alalan'ny rakitra na ny fanomezana samihafa koa dia nanomana valopy mahitsizoro ny fiangonana amin'ny alalan'ny voamerana totanisa mirakitra ny anarantsika sy ny teny fanentanana ao amin'ny Genesis 17:7 ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby anao ao mba isiny mangarahara riavana dia ateritsika ery ao an-tokotany ao raisy ny voamerana totanisa ny valopy dia anaovan'ny rosia izay fanomezana voavorintsika isa taranaka fa ny tafajoro eto kosa dia manao ny rakitra amin'ny anaran'ny tenany izay tonga ny tsy tonga zany dia entintsika ny fanomezana ohatran'ireny hoe misy tsodrany mariazy fa atao mariazy ny zanak'iry dadatosy totoariananaria dia samy manitrika ao anaty valopy dia ohatr'izay ty taranaka ity izay ilay ao anatin'ny valopy ho manina ka io valopy io rehefa mamerina ny taratasy fisoratana anarany sika vao raisitsika ao amin'ny voamera na koa amin'ny mpandrara andavanandro hatramin'ny 20 janoary raha sitrapon'ny tompo talata izay andro izay navaozina nanamboarina na tsaraina ny fomba fiasa ka ny taranaka ireo mpitandrina ny fandimby teto amin'ny fiangonana dia nanoratana taratasy fanasana manokana raha mamaly izy ireo arak'izay faharesen-dahatrany dia hotononona mialoha antsika rehetra so ianao na hoe tamin'izay ny soratra anarana dia numéro 1 ko maninona izay ny laza numéro 11 satria ny aloha antsika ireo taranaka ny mpitandrina ny fandimby raha toka mamaly ny fanasana arak'izay natao tamin'ny izy ireny izay ny amin'ny aladin'ny taranaka riavana ny ankoatr'izay mifanosana atao anatin'ny ty fotoana ity mifankasitrana ny mpitandrina mijadrara teo aloha paster Kanto mivady ary izay rakitra fa efatra izay dia mba ataontsika tsy atao hoe mitovy lanjana na hoe misy latsa-danja ireo asa manokana androan'ireo fa hoeverintsika arak'izay tandrify ny tsirairay tsy hiverina izadrara etontsony ny mpitandrina kanto fa efa hiatrika ny fanirahana azy izy aorian'ny fahavitan'ny fiomanana ataovy izay azony tananao atao fanohanana izany ray aman-dreny izany ary na dia mbola hiverina fa fanomboana azy fantatra ny asa sosialy
raha mbola tsy nantanteraka ianao teo amin'ny vary hoentimanana ity asa sosialy ity dia eo amin'nrakitra faefatra ny fanolorana ataonao ny amin'izany dia enganery riavana ny tompo ampahery atsika ary asehotsika fa kristianina vonina tsara amin'ny asa tsara hamokatra be sy hamokatra tsara isika fiangonana mamarana ary araka izany dia miantso ny baraon'ny fitandremana voatendry solotenatsika hitondra ny teny manoloana ny mpitandrina mizadrara mivady mampandrosanareo mivady koa ety amin'ny alitara. Ok, hitsangana isika fiangonana. Ny teny fiarabana sady fampahirezana zany dia hoe mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo izay iainantsika FJKM moa izany amin'izao mandat izao. Dia ny teny fampahirezana nareo mivady hoentinareo miaina dia teny efa ainareo tsenjery izy tia fa ho vakiana ao amin'ny fanekena taloha ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'ny tompo ho tahina ianao an-tanàna ary ho tahina ianao any an-tsaha ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiomponao dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao ho tahina ny haronao sy ny vilia fanaovana mofonao ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka. Amen. Zany no teny omena anareo mivady dia miraso sady izay mankasitraka tamin'ny fandalovana teto amin'ny fiangonana FJKM Fiavana ny fizaran-draharaha teto dia enganie hitombonareo indrindra amin'ny fivelarana any amin'ny toeram-piasana any amin'ny toerana ataona olona maro ianareo amin'ny ho an'ny tompo amin'ny asa izay ampandraketin'Andriamanitra anareo dia anankiray koa izay moa ny fianarana hoe vita ny fianarana somatsara dia mbola vita moa fianarana foana zany mahita pasteur mandalina foana dia ho tahiany tompo amin'ny zavatra rehetra izay kasaina izay iny Deutéronomie hoentinareo any amin'ny toeram-piasana ary efa fantatsika araka ny famerenana tenen'ny ray aman-dreny mpitandrina teo moa zany dia misy valopy anankiroa any dia samy asiana daholo reny valopy anankiroa reny misy ny valopy mifiraisansampana any androany dia misy ny valopy izay fankasitrahana andry zareo dia mba ho ataontsika tokoa izay fanohanana ho azy mivady amin'izay rehetra mbola lalana olalovany sy izay hodiaviny dia ho tahiny tompo tokoa amin'izay rehetra atao izao dia hitondra ambavaka ny ray aman-dreny mpitandrina. hanampy izay soratra masevana tolotry ny ray aman-dreny teo dia ny Isaia toko 7 andininy fahaenina hoy ny tompo amin'ny anarany mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoko hanahitra ny firenen'i Jakoba ianao sy ampody ny Israely sy tsisa voaro fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany mba ho mpitandrina hatrany amin'ny faran'ny tany ianareo mivady hivavaka isika riavana. Andriamanitra endre ny fifalinay satria nitondra ireto mpanomponao ireto teto amin'ny fitandremana misy anay ianao hijoro ho vavolombelonao anompo anao indrindra ka namafy arak'izay nasainao nafafiny enganehanao no anondraka ny namboleny izy ireo ka hahatonga anay hitondra vokatra tsara sy betsaka eo an-tanimbolonao fa izy ireo koa mba ny fahasoavanao ary hialoavy lalana amin'izao fandroratena masina sy miavaka ho valy ny antsonao izao engane hanampy azy mivady ianao amponina ny fiadananao ao amin'ny tokantranon'izy ireo mandrakariva sy ho mandrakizay
engane hanampy azy mivady ianao amin'ny famitana ny fiomanana ao amin'ny toeram-panomanana ary indrindra hanomana azy ireo sahady hiatrika ny asa eo an-tanimboly izay hanirahanao. Dia matoky izay fa tahak'izay fa nitondranao sy nombanao ny mpanomponao maro ny aloha azy ireo tamin'ny famalina ny antsonao, mbola hitondranao azy koa amin'ny hery sy ny fahefanao rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay izany vavaka izany, ankasitrao izao fitiavana seho ny fiangonana izao, ho voninahitrao irery ihany. Amen. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe izay no ny fitantanany sy ny fanambinany ka navitana ny fizarana asa izay notanterahana teto isotro fitiavana nandritra ny 3 volana teo izy nanome hery, nanome tanjaka ary nanome fahasalamana ihany koa. Ny faharoa dia misaotra indrindra ny ray aman-dreny mpitandrina eto isotro fitiavana izay satria ny toetra ho ray aman-dreny, ny toetra ho zoko tokoa ianao nanoro nananatra ary napita fahalalana maro entina hiatrehana ny fitondram-piangonana dia mankasitraka indrindra tompoko. Manarak'izay dia misaotra ny birao-piangonana sy ny kristianina rehetra ihany koa tamin'ny fanohanana rehetra izay nataonareo aminay. Misaotra tamin'ny fitondranam-bavaka ary ankasitrahana ny fanohanana hita maso rehetra. Ilay Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie amaly fity atsika tsirairay avy tamin'izay rehetra nataonareo taminay ary izy anie anonotra avy zato eny ny natolotrareo rehetra. Dia misy teny izay omena ho atsika ifampiarezana antsika fa nandritra izay teny volana izay dia taony nafinaritra fa mety ihany koa nisy ny nahasosotra fa aokane izay nafinaritra no tsaroantsika tsirairay avy mba ahafahantsika manana fahatsiarovana tsara sy mahafinaritra tamin'ny fiarahantsika teto nandritra izay 3 volana izay. Dia ny teny izay entina ifampaherezantsika dia ny hoe miorena tsara aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Fa isika tsy mba naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Amen. Dia ho marina amintsika izany tenin'Andriamanitra izany ka iorina tsara isika, tsy iova, tsy embotra ary ahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Ka ho marina amintsika ihany koa ilay teny hoe mamoa be, mamoa tsara ary mamoa tsy tapaka. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Miombona mivavaka famarana an'asa isika riavana. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lohan'ny mpiandry ianao. Misaotra fa nanamboatra anay ianao nandritra ity fotoana ity, nampaharetinao izahay ary afaka nandray ny anjara tsara teo ampotry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ireto mpanompo efa nosoranao nanao ny asa masina. Mankasitraka Andriamanitra fa nampahery anay ianao raha kivy izahay, nanala ny fanaintana ianao raha narary izahay ary indro mbola voniny ianao hitondranay amin'ny fiadananao raha mialeto izahay. Indreo ny mpanomponao misahana ny asa masina amaly fity azy ireo anao ary mbola hitahiry azy amin'ny ositra masina izay napetraka ao taminy. Dia misaotra ary Tompo Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitsangana ry havana andray ny afatra sy ny tsodrano dia mamarana amin'ny hira fanampy ny 730 andininy voalohany isika. Izao no afatra toronao antsika vaovana indray ny hasy. Voasoratra hoe aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao aho, raha mita ny ony ianao dia tsy hanavitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Fa izao Jehova no Andriamanitrao dia ny iray masina Israely mpamonjy ianao. Raisoa ny tsodrano izay tononona sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'ny fifaliana no hivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrana anareo. Mandiana mahefa ny zavatra rehetra ny Tompontsika. Amen.
ho an'andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.